Ny tokona tetsy amin'ny trampokon'olona Analakely maraina io ireo mpivarotra etsy amin'ny tsenan'ny Pavion mitaky ny analana ireo mpivarotra nafindra ny commune teo amin'ny arabe ireto farany. Nanambaran'izy ireo dia sady tsy misy mitsena no mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana taorian'ny ny fametrahan'ny commune ireo mpivarotra ireo teny an-toerana. Fanalana ireo mpivarotra amoron-dalana nafindra ny boriboritany voalohany Antananarivo renivohitra izay manelanelana ny tsenan'ny Pavion Analakely. Io no notakiany ireo mpivarotra ao amin'ny tsenan'ny Pavion nandritra ny fitokonan'izy ireo androany trampokon'olona Analakely. Tsy misy ny tsena ary milongatra ny aripôsy sy ny sitomahery hatramin'ny ireo mpivarotra ireo ho hatrany ireo mpivarotra ao amin'ny Pavion. Tena olana amin'izy dia zao raha misy client teo aty amin'ny piscine aty aminay aty dia raha vao mahita an'ireto olona reto izy dia verina mandeha fotsiny izy satria sady matahotra izy matahotra very vola matahotra very matahotra vositra amin'ny herisetra kosa fedy ny anisy mpangaro singa ala maventika dia tsy makali intsony dia tsy intsony client dia hitana midina akeo amin'izay fotoana izay mitsadoka fotsiny satria eto ny milambo. Nanamafy ireo mpivarotra fa izy ireo no ara-dalàna satria mandony ofatsena ho an'ny commune izay 5,7 ala izany tamin'ny taondasa. Misontra ihany koa ny patanty izay mahatratratra ny amin'ny 4 hetsy isa-taona nefa ireo mpivarotra amoron-dalana mandoty fotsiny. Ilay patanty mandono ara-dalàna complet foana izay isa-taona isam-bolana isa-taona kanefa ny reto olona tsy mandoa fa tsy tika 2005 fotsiny voalohany nefa amin'izay mahatiadoka be mandono ny patanty zany. Nanomboka tamin'ny 20 martsa taona no nametrahana ireo mpivarotra ireo tetsy Analakely. Hatreto mahatratra 700 ireo mpivarotra etsy amin'ny Pavion Analakely.